Fiampifaliana ry havana no iara-panantsika ny tokantrano amin'izao alakamisy masina izao. Ny lohahevitra anatanterahana izao fotoana izao dia manao hoe zanak'Andriamanitra mahery mivavaka sy miambina mandrakariva. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Ovakitsika ny salamo voalohany ho fiderahan'Andriamanitra. Sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainan'ny ratsy fanahy, ary tsy mijanona eo amin'ny lalan'ny valehan'ny mpanota, ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira. Fa ny lalàn'i Jehovah no sitrany, eny ny lalàny no saintsainy ny andro aman'alina. Dia tahaka ny hazo ambolena eo amoron'ny rano velona izy, izay mamoa amin'ny fotoany, ny raviny koa tsy mba malazo, ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Fa tsy mba toy izany ny ratsy fanahy, fa toy ny akofa ahirin'ny rivotra izy. Ary noho izany ny ratsy fanahy dia tsy ahajanona amin'ny fitsarana, na ny mpanota eo amin'ny fiangonan'ny marina. Fa fantatr' Jehovah ny lalan'ny marina, fa ny lalan'ny ratsy fanahy kosa dia mankany any amin'ny fahaverezana. Ry Tompon'Andriamanitra io, midera sy mankalaza ny anaranao izahay fa Andriamanitra mahagaga, tsara sy mpanao ny tsara ianao. Andriamanitra tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Misaotra anao izahay fa mbola nitaony ny fanahy masina ka tafaray amin'ny alalan'izao fanompompo fivavahana izao any amin'ny tokantranonay tsirairay avy. Misaotra anao koa izahay fa mbola fahasoavana lehibe sy famindram-po no iainana isan'andro, na dia ao anatin'ny vanim-potoana sarotra noho ny valana aretina mandringana azy izahay. Misaotra anao izahay fa tsy manary anay ianao, na dia mandalo fitsapana aza la Frantsa misy anay, ny tany razanay ary ny firenena maro maneran'izao tontolo izao. Satria tianao izahay ary tianao hiverina aminao sy hiankina amin'ny herinao tanteraka izahay. Voninahitra ho anao Ray, Zanaka sy Fanahy Masina, hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Aoka ho hainoantsika ampieritreretana sy fahanginana lalina ny sitrapon'Andriamanitra ho antsika ho amin'ity hariva ity. Ary mivavaha mandrakariva ao amin'ny fanahy, amin'ny fivavahana rehetra sy ny fangatahana, ka miambena amin'izany amin'ny faharetana,
sy ny fangatahana rehetra ho an'ny olo-masina rehetra. Vola iarivavaka sitrarirana. Tompo, manoloana ny sitraponao dia mifonina aminao izahay satria tsy mba nahatanteraka izany akory. Tsy naharitra tamin'ny fivavahana fa ataonay farany amin'ny programanay mivavaka rehefa vitanay ny sitraponay. Mifona aminao izay fa variana tamin'ny reraka izao fiainan'izao ka tsy niambina. Nefa noho ny teninao dia mamondrafo aminay ary noho ny fangatahanay aminao manao hoe rirainay be famindram-po, mitalao aminao izahay, mamelany elokay. Diovy izay ho afa-pahotana, sasao izahay mba ho afa-keloka ary avaozy ny fanahinay mba ho vonoka nompoanao. Ny fitiavan'i Jesosy Kristy zanaka ao mpamonjy anay no angatahanay aminao. Amen. Ho antsika izay mibebaka marina tokoa dia raiso ampanajana ny teny manambara ny famelan-keloka avy amin'Andriamanitra. Ary hodiovoka ho afaka amin'ny heliny rehetra izy izay nanontany tamiko, ka avelako ny heliny rehetra izay nanontany sy niodinany tamiko. Dia ho fafazako rano madio ianareo ka adio, ny mba ho afaka amin'ny falotonareo rehetra sy ny sampinareo rehetra no hanadiovako anareo. Izay tsy nahalala ota dia efa nataony ota hamonjy antsika, mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra ao aminy kosa isika. Vao vela ny elokareo noho ny anarany masina. Amen. Faly miarabantsika rehetra indray tafahoana eto amin'ity alakamisy masina ity, tonga amin'ny fotoana izay anaovantsika dinidinika isika, andinitsika ny tenin'Andriamanitra fa andininy tenin'Andriamanitra atsika koa. Ndo hevitra moa izay nanompanana izao fiarahantsika izao dia ny hoe zanak'Andriamanitra mahery mivavaka sy miambina mandrakariva. Fanahy mason'Andriamanitra hitady dalana antsika, andraisantsika aim-panahy
raha manaraka ny vakiteny sy ny dinidinika isika. Toko fahina amby roapolo manomboka amin'ny andinin'ny fahaenina amby telopolo ka hatramin'ny andinin'ny fahaefatra amby efapolo amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy mba ny mpianany dia tonga tao amin'ny saha anankiray atao hoe Getsemane, ary io izy tamin'ny mpianany: mipetra eto aloha ianareo raha mbola mankero hivavaka aho. Ary nitondra ny Petera mba amin'izy ireo lahy zanak' Zebedio izy dia nalahelo am-po sy ory indrindra. Dia hoy izy taminy: fa dia ranovana loatra ny fanahiko toy ny efa ho faty, mitoereto ka miara-tory amiko. Ary noho nandroso kelikely izy dia niankohaka ka nivavaka hoe: raiko eo, raha azo atao dia aoka esorina amiko ity kapoaka ity, nefa aoka tsy ny sitrapoko aneny atao fa ny anao. Ary nankeo amin'ny mpianatra izy ka nahita azy matory dia hoy izy tamin'ny Petera: ay, tsy mahazaka ny miara-tory amiko na dia iray ora ihany aza ianareo. Miareta tory sy mivavaha ianareo mba tsy hidiranareo amin'ny fakapanahy. Mety ihany ny fanahy fa ny nofo no tsy manan-kiry. Dia nandefa androny izy ka nivavaka hoe: raiko eo, raha tsy ho azo esorina ity fa tsy maintsy hosotroiko dia aoka ny sitraponao no atao. Ary noho ny tonga izy dia nahita azy matory indray fa efa nilondolondo ny masony. Ary rehefa nandao azy izy ka lasa indray dia nivavaka fanotelony ka nanao izany teny izany ihany. Ny vakiteny voalohany izay nanarantsika ny Matio toko fahina amby roapolo andininy fahina amby telopolo ka hatramin'ny fahaefatra amby efapolo dia ahitantsika fa ilaina ny mivavaka. Fanaon'i Jesosy ny mitokana mba hivavaka. Tsy hoe zavatra tiany sy mahazatra azy fotsiny izany, fa fiainany mihitsy, satria antoky ny fiziny mazanaka lahy tokany ray azy. Ny vavaka manko ny fandraisany sy resahany amin'ny rainy ka hiazonany ny firaisana aminy. Ny vavaka koa ny fandraisantsika amin'ny Tompo sy resantsika aminy mba hiazonantsika ny firaisana aminy izay antoky ny fiorenana tsara amin'ny finoana. Baiko no men'ny Tompo eto, baiko fa tsy tory lalana na conseil, miareta tory sy mivavaha ianareo mba tsy hidiranareo amin'ny fakapanahy. Mety ihany ny fanahy fa ny nofo ny tsy manan-kery. Tandremo tsara fa tsy rehefa manaiky ny saina, vonona ny vatana, mafana ny fo, ary mety ny fanahy dia afaka manao sitrapon'Andriamanitra sy manohitra ny fakapanahy isika. Tsy miteniteny foana ny Tompo raha milaza eto fa na mety aza ny fanahy dia tsy ampy izany, satria ny nofo dia malemy. Koa miambena sy mireta tory ary mivavaha ianareo, fa raha tsy izany dia ho lavon'ny fakapanahy mora foana. Miambena, mivavaha, tsy mivavabavaka akory, na mivavaka tsy indraindray sy vetivety, fa mivavaka maharitra, ary miaritra ny fahalainana, miaritra ny harerahana, manohitra ny fahamaikana, miambina sy miaritra torimaso. Hitantsika eto amin'ity tantara ity fa intelo Jesosy no niverina ny vavaka. Efa nampianarina antsika fa nisa telo izay milaza nisan'ny Trinité dia isa milaza ny tanteraka, indrindra ny fijorona vavolombelona, ny lavorary, ny vita tsara. Intelo ny Tompo ny nanontany ny Petera raha tia azy izy. Intelo ny Tompo ny laza ny hafatesany sy hitsanganany amin'ny maty. Telo andro taom-pasana Jesosy namita ny fanavotana antsika tamin'ny herin'ny fahafatesana. Ary intelo ny Tompo no niaona tamin'ny mpianatra taorianany hitsanganany tamin'ny maty. Ary isa telo no manambara ireo singana élément telo izay miantoka ny fandresena izao tontolo izao, araka ny anambarany Jaona azy
jaonina voalohany toko fahadimy andininy fahenina ka hatramin'ny fahavalo ny fanahy sy ny rano ary ny ra ireo telo ireo no miara-miasa sy miantoka ny fandresena izao tontolo izao. Vavaka intelo milaza vavaka feno maharitra lalipaka dia hoy ny tompo mivavaha mandrakariva ka tsy reraka. Ary ny soratra masina mivavaha mandrakariva mivavaka aza mitsahatra. Ka izao fotoana ny fihiboana izao dia tena fotoana ahazoantsika mitaiza ny tenantsika hiambina sy hivavaka mba hahatonga antsika hiorina tsara ny finoana ary anomentsika fahazarana tsara. Izay hotohizana rehefa resy zao valanaletina izao ka hiverina ny amin'ny laoniny iray ny fiainany fiarahamonina. Isika ny tsy mihiboka intsony fa ny fiainam-bavaka nitovozitsika tamin'izany kosa dia tehirizina tohizina. Zaro sy fehezo amin'ny fieretatory sy ny fiambenana amin'ny alalan'ny vavaka ary koa amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra ny tenanao. Ary zao fotoana izao dia tokony ho araraotina ho amin'izany. Fiza tokoa moa ny mahalala raha mety ho amin'izany mihitsy no mbola hampaharetan'ny tompo izao fioboana izao ho antsika iza ny mahalala. Ka dia tokony ahery mivavaka isika. Ataontsika ny hira fa 2:3 ny andininy voalohany. Mandra-piavin'ny tompo mivavaha. Vavaka isika ry havana. Tompo misaotra anao zay fa avelanao indray andino tena amin'izao alakamisy masina izao hiaraka amin'ny Kristy mba ahazoanay manana fiombonana tanteraka aminy. Omeo ny finiavana sy ny fitiavana hivavaka izay tsy hivavabavaka na hivavaka tsy ndraindray sy vetivety fa mba hivavaka maharitra tsy misy fahalainana fa hivavaka amin'ny faharetana. Anohitra zay rehetra sakatsakana rehetra ary hiambina. Meo anay ny hanao zava-dehibe sy voalohany ny vavaka satria sady miantoka ny firaisanay aminao zany no ahazoanay mifahatra mifandriky ny devoly. Tompo, ataovy mpandresy ao aminao zahay koa ampahareto amin'ny fivavahana aminao. Dia amin'ny anaratsoanao Kristy. Amen. Vaky teny faharoa, Matthieu 4:20 manomboka amin'ny andininy 5:70 ka hatramin'ny andininy 4:90. Dia nankeo amin'ny mpianatra izy ka nanao taminy hoe, matory ary ankehitriny ka miala sasatra ianareo. Indro efa akaiky ny ora ary ny zanak'olona atolotra eo an-tanany mpanota. Mitsangana andeha isika, indro fa efa akaiky ilay mamadika ahy. Ary ambola niteny Jesosy, indro avy Jodasy izay isany 12 mba ny vahoaka betsaka niaraka taminy, nitondra sabatra sy langilangy, ny ray ny lohan'ny mpisorona sy ny loholona.
ary ilaina madika azy nanome famantarana ny olona ka nanao hoe izay oroko no izy sambory izy ary niaraka tamin'izay dia nanatona an' Jesosy izy ka nanao hoe finaritra raby dia nanoroka azy fa hoy Jesosy taminy risakaiza atao izay nalehanao eto dia nanatona ny olona ka nisambotra an' Jesosy ary nitana azy ary indro ny anankiray tamin'izay nomba an' Jesosy nanindritra ny tanany dia nanatsoaka ny sabany ka nikapany mpanompon'ny mpisorona be ary nafaka ny sofiny fa hoy Jesosy taminy ampidiro amin'ny tranony ny sabatra ao fa izay rehetra mandray sabatra no vonoana ny sabatra ary ataonao va fa tsy mahazo mangataka amin'ny raiko aho dia aniraka anjely tsiombo 12 legiona hoe ty amiko izy ankehitriny raha izany dia atao ahoana no ahatanteraka ny soratra masina izay milaza fa tsy maintsy ho tonga izany ary tamin'izany ora izany dia niteny tamin'ny vahoaka Jesosy ka nanao hoe mivoaka mitondra sabatra sy langilangy sambotra toy ny sambotra jiolahy va ianareo isan'andro dia nipetraka nampianatra teo akanjan'ny tempoly aho nefa tsy nisambotra ianareo fa izany rehetra izany dia tonga mba hahatanteraka izay voasoratry ny mpaminany ary tamin'izany dia nandao azy ny mpianatra rehetra ka nandositra ny vakiteny faharoa ndray dia nanarahantsika ny matitoko 220 andin'ny 570 ka hatramin'ny 450. Mariana fa i Jodasy dia mpitahiry volan'i Jesosy ny apôstôly. Aza avy hatrany dia eritreritra na hijery ny mpitahiry volan'ny fiangonana isika fa raha araka ny soratra masina dia mpitahiry volan'ny tompo daholo isika rehetra satria nametrahany ny are-pahasoavany be dia be vola fahaizana aina hery sy ny sisa sy ny sisa zany dia nomeny antsika tamin'ny are-pahasoavany mba hanompona azy koa isika rehetra dia mipetraka amin'ny toeran'ny Jodasy avokoa hanika dia alaim-panahy koa ho tia sy fikitra amin'ireny are-pahasoavany ireny ka mety hampiasa sy hampitombo zany saingy ho amin'ny voninahitra sy laza ho amin'ny fahafinaretana sy filana samihafa zay ho an'ny tenantsika fotsiny ihany. Azo lazaina fa sady tsy hampivavaka no tsy niazona na nieny tsara sy nanaja ny tenin'ny Kristy Jodasy. Ary vao mainka nanapitrotraka izany dia akaiky ny vola loatra izy ny fikitra sy nahita tsirony tamin'izany ka dia nataony devoly fiasana mora foana hivarotra ny tompo hamadika ny tompo sy hanatanteraka ny asany ota tamin'ny alalan'ny filana. Ary sika koa dia tsy alabriano zany fa ny fitandremana tsara ny tenin'Andriamanitra sy ny faharetana mivavaka reo ny fiarovana tsara sy azo antoka ho antsika. Tsarovene fa na Jesosy aza dia nivavaka sy ny fahadianina mandrakariva ny fahadianina 70 andro sy 70 alina mba hanoerany devoly sy ny asany koa izaho sy ianao ve dia afaka hiampy fa afaka hanohitra ny devoly sy ady amin'ny fakam-panahy raha tsy hampivavaka raha tsy mahalala tsara ny tenin'Andriamanitra ka mankatoy izany. Ary indrindraindrindra tsarovy fa ny arena ny saina mampalalana ny hery ny fahaizana dia fanomezana nomen'Andriamanitra ho entina manompo azy sy ho entina manompo ny namana fa tsy natao hanompoana ny tena sy hanompoana ny devoly. Koa afatra ho antsika androany atoloro ny tenanao sy ny momba ny tenanao ho mpanompo ny fahamarinana ahatanteraka ny fahamasinana. Zany ny tenin'Andriamanitra ho antsika vakian'ny Romanina 9:7-7. Ataontsika indray ny hira 2:7 ihany ny andininy 2 2:7 mandra-piavin'ny tompo miasa ampitombo ireo talenta azonao vola fahaizana aina hery koa no hanompoy ny tompo tsy toa.
isika. Tompo, ampioreno amin'ny fiankinana sy ny fifikirana aminao zahay. Aza velaniry sy amikitra ho an'ny tenanay ny arenin'ny tany. Fa ataovy mahay manompo anao amin'ny alalan'ny reny, ataovy mahatsiaro fa avy aminao reny, fanomezana, maimaimpona. Ary tsy hoentinay manompo tena na amin'ity tena, fa hoentinay manompo anao sy manasoa ny hafa. Ampio zay iambona sy tandrina tsara, so hivarotra sy hamadika anao noho ny filana, noho ny fandriky ny fahavalo, noho ny firehana samy hafa, ary indrindra noho ny tsy fiambenana sy ny tsy fahampiny ny fiazonana ny teninao. Misaotra mampianatra anay, misaotra mampitandrina anay, ary misaotra mampahery anay ho amin'ny finoana. Minaratsoanao Kristy. Amen. Vaky teny fahatelo, Matthieu 9:20, manomboka amin'ny andininy 7:10 ka hatramin'ny andininy 9:20. Ary izay efa nisambotra an' Jesosy dia nitondra azy ho any amin'ny kaia fampisorona be, izay nivorian'ny mpanolan-dalàna sy ny loholona. Ary Petera nanaraka azy teny lavidavitra iny hatrany amin'ny kianja ny tranom-pisorona be. Ary niditra izy, dia niala nipetraka tao amin'ny mpiandry raharaha mba hahita izay hafarany. Ary ny lohan'ny mpisorona mba amin'ny Sinedriona rehetra, nitady teny hoentiny hampangana lainga an' Jesosy mba hamonoany azy, fa tsy nahita izy, na dia maro aza ny vavolombelona mandanga tonga teo. Ary noho ny falany dia nisy ireo lahy tonga teo izay nanao hoe, "Lehitia nanao hoe, mahay mandrava ny tempolin'Andriamanitra aho sy manangana azy amin'ny atelona." Dia nitsangana ny mpisorona be ka nanao tamin'i Jesosy hoe, "Tsy mety mamaly akory va ianao? Inona ny hampangany reto anao?" Nefa tsy niteny Jesosy. Dia hoy ny mpisorona be taminy, "Ampiany aniko amin'Andriamanitra velona ianao ilaza aminay, raha ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velona." Hoy Jesosy taminy, "Voalaza anao. Ary koa lazaiko aminareo, hatramin'izao dia ho hitanareo ny zanak'olona mipetraka eo amin'ny tanana ankavanan'ny hery sy avy eo amin'ny rahon'ny lanitra." Ary tamin'izany ny mpisorona be dia nandritra ny fitafiany ka nanao hoe, "Efa niteny ratsy izy, ahoana ny mbola ilantsika vavolombelona indray? Indro efa renareo izao fitenenan-dratsy izao, ahoana no hevitrareo?" Ary ireo namaly ka nanao hoe, "Mendrika hoe lohana ho faty izy." Dia nororany ny vavany ka nasiany totondry izy, ary ny sasany namely tamaina azy ka nanao hoe, "Maminany aminay ry Kristy, iza no namely anao?" Ny vaky teny fahatelontsika manomboka amin'ny andininy 7:10 ka hatramin'ny 9:20 amin'ny Matthieu 4:20 ihany, miresaka any Petera izay nanaraka ny tompo fa lavidavitra. Nanaraka an' Jesosy ihany Petera, saingy araka ny lazaiko teo, lavidavitra. Zaho sy ianao koa dia anontaniana, sao dia mpanaraka an' Jesosy lavidavitra fotsiny ihany fa tsy akaiky azy na miaraka aminy. Nahoana moa Petera no nanaraka fa lavidavitra teny, tsy sahany seho satria natahotra. Nefa koa ankilany, lina mba te hafantatra ny fiafaran'ny toe-javatra Petera. Te hamantatra izy hoe ahoana marina no miseho. Endriky ny tsy finoana avokoa ireo zavatra roa ireo. Voalohany ny tahotra, ny tsy fahatokiana ny tompo sy ny teniny, no niteraka ny tahotra teo amin'ny mpianatra, indrindra fa i Petera. Efa nambaran'ny tompo araka ny filaharany avokoa ny zavatra iseho. Ny telo izy ny nanambara an'izao zavatra izao tamin'ny mpianatra, saingy adinony satria ny fihetsem-po, ny fiheverana ara-nofo, ny baiko ny eritreriny sy ny fihetsiny. Isika koa, raha tsy mahalala tsara sy miazona ny tenin'Andriamanitra, ny tahiry izany tsara, dia manjary misaina sy mandeha araka ny fisehoan-javatra
fa tsy araka ny finoana tovozina avy amin'ny tenin'ny tompo. Nefa ho indrindra ny tenin'Andriamanitra hoe finoana no andehanantsika fa tsy fahitana. Korintianina 2:5-7. Io ny voalohany. Ny faharoa, ny fahalianana ratsaina na ny curiosité intellectuelle. Raha eo amin'ny fiainana andavanandro dia ilaina ny fahalianana ratsaina satria mampitombo ny fahalalana sy ny fahendreno zany. Fa ny fiainana ny finoana kosa dia tsy miorina amin'izany, tsy miorina amin'izay hitan'ny maso ny nofo, fa amin'izay aseho ny fanambaran'Andriamanitra, tsy amin'ny zavatra ety an-tany hoy an'i Paoly, fa ny zavatra araka ny any an-danitra. Sainy ny zavatra ny ambony, fa tsy ny zavatra ety an-tany. Kolosianina 3:2. Anisan'izay nanamelohan'ny tompo any Petera ny fisainana fotsiny izay any olona, fa tsy izay an'Andriamanitra. Hitantsika amin'ny Matteo 5:20 zany. Na eo aza ny tsy maintsy eritreretantsika izay ety amin'izao fiainana izao, dia asian'Andriamanitra kosa isika tsy hanankina ny fotsika sy ny fiainantsika amin'ireny, fa amin'izay mikendry ny mandrakizay sy ny fanjakan'Andriamanitra kosa. Fankatsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany dia hanampy ho anareo ny zavatra rehetra. Matteo 5:7-8. Vokatry ny tsy fahatokinan'Andriamanitra, ary noho izany dia fahotana, satria fahotana ny tsy fahatokinan'Andriamanitra, ny fitokisana amin'izay hitan'ny maso fotsiny ihany, ka nadonana ny teny fikasan'Andriamanitra sy ny heriny. Mila manaiky izany, mila miaiky izany isika, mba ahazoan'ny tenin'Andriamanitra manamboatra antsika sy mampitombo antsika amin'ny tena finoana. Ataontsika ny hira fa 1:5 ny andinin'ny voalohany, 1:5 ny voalohany. Namely mafy loatra ny henatra matahotra, tsy afaka ny aizim-po, fa mbola tao ny heloko. Ivavaka isika. Tompo, hoy ianao raha misy menatra sy ny teniko, dia ho menatra azy kosa aho amin'ny fiverenako. Te hifona aminao zay, hiaiky aminao, fa matetika dia menatra ny hijoro ho kristianina. Kanosa amin'ny fitoriana ny filazantsara sy ny fijoroana ny vavolombelona. Mangataka aminao zay, atanjao ny finoanay, ka ataovy mahay miambina sy mahery mivavaka izay. Ampioren'ny tsara amin'ny teninao ny fonay, ahatonga anay ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana, ka ho mendrika anao, ary mendrika ny satroboninahitra fiainana. Amin'ny anaranao Kristy, nangatana izany vavaka izany. Amen. Vaky teny faefatra, Matteo 5:20, manomboka amin'ny 9:9 ka hatramin'ny 15:20 farany. Ary Petera nipetraka teo ivelany teo an-kianja, dia nanatona azy ny ankizivavy anankiray ka nanao hoe, ianao koa nomban'i Jesosy ilay Galilianina. Fa izy nandà teo anatrehan'izy rehetra ka nanao hoe, tsy azoko izay lazainao. Ary noho niala eo ambavady izy, dia nahita azy ny ankizivavy anankiray koa ka nilaza tamin'izay teo hoe, ity koa nomban'i Jesosy avy any Nazareta. Ary nandà indray tamin'ny fianianana izy ka nanao hoe, tsy fantatro izany lehilahy izany. Ary noho ny afaka kelikely,
dia nanatona izay nijanona teo ka nanao tamin'ny Petera hoe: marina tokoa fa namana ireny ianao, fa ny fiteninao miampanganao. Dia vao niozina sy nianina izy ka nanao hoe: tsy fantatro izany lehilahy izany. Ary niavaka tamin'izay dia nisy ankonana iny. Ary Petera nahatsiaro ny tenin'i Jesosy izay nilazainy hoe: raha tsy mbola misy akomaneno dia anda intelo ianao. Ary rehefa nivoaka teny ivelany izy dia nitomany fatratra. Mivaky teny fahaefatra dia araka ny Matio 4:20, indiny ny 7:20 ka hatramin'ny 5:70. Hitantsika teo alohany amin'ny Jodasy sy ny fakapanahy izay nalavo azy noho ny filankarena. Eto indray dia ny mpianatra indrindraindrindra fa i Petera no ohatra manamarina indray ny tenin'ny tompo hoe mety ihany ny fanahy fa ny nofo no tsy manan-kery. Tsy filana no nandavon'ny Petera eto fa avonavona sy hambo, orgueil et prétention. Ny fieverana fa na ny fieveran-tena ho izao na ho izao. Asa raha fantatsika fa ny avonavim-panahy ny orgueil spirituel no fitaovana voalohany sady akafizin'ny Satana privilégié andavonan'ny mino. Ary ny mino ihany no hainy alavo amin'io. Ny tsy mino tsy lavon'io fa ny mino. Nahoana? Satria ny mino dia te hanompo an'Andriamanitra. Saingy tsy mahay manompo an'Andriamanitra amin'ny herintsika isika. Tsy mahay miazona an'Andriamanitra amin'ny herintsika sy ny maha-isikantsika isika. Tsy mahay manaraka ny Kristy amin'ny saina sy ny fahalalantsika isika, fa mila miankina aminy ary miankina aminy amin'ny fanetretena sy amin'ny fandorantena feno. Zavatra roa no hita eto ka nahatonga ny Petera andahy ny tompo intelo. Voalohany zany ny avonavim-panahy. Ny avonavim-panahy izay nahatonga azy nihevitra fa havita hiazona ny finoana amin'ny tosiky ny fo sy ny saina, ka ho afaka mijoro manoloana ny asan'ny Satana. Na dia ho tafotoana noho ny aminao aza ny olona rehetra, za tsy mba ho tafotoana mandrakizay hoy izy. Na dia hiara-maty aminao aza, tsy mba handahanao. Tsy nieritreritry Petera nge ny ratsy, fa ny fieviny, fa satria manana zany finiavana zany izy, dia vitany zany. Raha tsy Andriamanitra mihitsy no manao zany, ao aminy tsy ho haino zany. Ka dia lavo tao anatin'izany avonavim-panahy zany Petera. Fa ny faharoko izay nahatonga amin'ny Petera andahy dia ny tsy fananany hery. Tsy fananany hery anoherana ny devoly. Satria tsy mbola nitsangana tamin'ny maty ny tompo, ary tsy mbola nandray ny fanahy masina ny mpianatra izay andraisan'ny herin'Andriamanitra. Araka ny teniny hoe ahazo hery ianareo amin'ny latsahan'ny fanahy masina aminareo dia ho vavolombeloko. Ary satria tsy mbola tonga tamin'izany dia mbola nalavon'ny Satana tamin'ny alalan'ny avonavim-panahy i Petera. Fa isika kosa izay fanandray ny fanahy masina tamin'ny alalan'ny batisa dia sady mitafy ny fanetretenan'i Kristy no miankina aminy fa tsy matoky tena. Ka dia omeny ny herin'ny fitsanganany amin'ny maty izay mahatonga antsika ho afaka hanohitra ny asa-pitaka ataon'ny Satana rehetra. Ary tombony zany, tokony hisaorana an'Andriamanitra zany, satria narovan'ny tompo mialoha sady ny amin'izay nanjoan'ny Petera isika raha mitandrina tsara. Ary rehefa nahazo lesona tamin'izany zavatra zany Petera dia mampianatra antsika kosa. Ko amin'izany manetretena ambanin'ny tana maherin'Andriamanitra mba hanandratany ianareo amin'ny fotoan'andro. Petera voalohany 5:5.
fanetretena, fiankinana amin'Andriamanitra sy fiazonana ny heriny amin'ny alalan'ny firaisana aminy. Reo no miaro antsika amin'ny avonavy mpanao sy amin'ny fahosana tsy fananana hery hanohitra ny devoly. Ataontsika ny hira 2:3 ny andininy 9. 2:3 ny andininy 9. Ivavaka isika. Tompo manatona anao amin'ny fanetreteny izay arovy. Arovy amin'ny fandriky Satana, ary arovy koa amin'ny fandriky ny nofo sy ny fahalemen'ny nofo. Arovy amin'ny avonavim-panahy izay, amin'ny fiheveran-tena ho zavatra manoloana ny finoana. Indrindra manoloana anao. Ataovy mahay manetry tena tahaka anao zay Tompo. Ary omeo ny herin'ny fanahy masina mba haizanay manohitra ny asan'ny Satana, ary ahatonga anay ho sahy mijoro ho mpanaraka anao amin'ny zavatra rehetra ary hatramin'ny farany. Matoky izany zay noho ny fanahinao masina izay fanomenao anay. Misaotra Tompo. Amen. Vaky ny farany ao amin'ny Petera 1:5 andininy 9 ka hatramin'ny andininy 10. Mahonona tena miambena fa ny devoly fahavalonareo mandehandeha tahaka ny liona mierina mitady izay arapany. Toero izy ka miorena tsara amin'ny finoana ianareo, satria fantatrareo fa izany fahoriana izany dia manjony rahalahinareo rehetra eran'izao tontolo izao. Ary Andriamanitry ny fahasoavana rehetra izay efa niantso anareo ho any amin'ny voninahiny mandraka izay ao amin'ny Kristy, rehefa niaritra fahoriana vetivety anareo, dia izy no hatanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anareo. Amen. Ny vaky teny 5 dia i Petera mihitsy no nampitenenina. Araka ny taratasiny, toko 5 izany manomboka amin'ny 9 ka hatramin'ny 10. Ny fahavalon'Andriamanitra voalohany dia ny devoly. Ary efa nampitandremin'i Jesosy tamin'io Petera, mampity zany fampitandremana zany kosa amintsika. Ny hanohitra sy ny handrava ny asan'Andriamanitra ny fototry ny asan'ny devoly. Ary isika olombelona no asan'Andriamanitra voalohany, na dia nohariany farany aza isika araka ny Genesisy. Isika no voalohany asany, satria nohariny ho amboniny ny zavaboary rehetra. Nataony mitovy endrika taminy, ny fofinaina mahavelona,
nampanjakainy tamin'ny zavaboary hafa rehetra nataony ambany kely noho ny anjely nanoa Andriamanitra azy. Isika ny voalohany amin'ny asan'Andriamanitra ary ho antsika azy nanyrahany zanany nanehoany fitiavana ambony indrindra. Anika isika olombelona no lasibatry ny devoly voalohany amin'ny zavaboariny rehetra isika. Ary ny tanjony dia nampisaraka atsika amin'Andriamanitra. Ny ampanalavitra atsika amin'ny maha isika atsika eo anatren'Andriamanitra, zany hoe mahazanak'Andriamanitra atsika. Ka ny tena ataony dia ny mampivily atsika, ny mamitaka atsika ho tafalatsaka ao amin'ny fahamaizinana sy ny fahadisoana. Ary koa ny anangoly atsika, zany hoe manao zay tsy ahafahantsika manao zay tsara sy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ary ny asany dia ny animba antsika. Animba ny fo, ny sainy, ny vatana ary ny fanahy. Ka dia mahafahazany ny aretina maro samy hafa. Inona ary ny fanafana amin'izany? Ny fiambenana sy ny vavaka. Mahonona tena ka miambena hoy Petera. Mahonona tena. Fantatry ny tompo zay tokony ho azo tokony ho anao. Aza mitady mihoatra noho izany. Fa angatao arekeo zay omeny anao. Fa mahasoso miaro anao amin'ny filano zany. Fa ny filana mihoatra noho izay dia manome lalana sy vahana ho an'ny devoly. Ary mitaizantsika ho amin'ny avinavim-po. Mitaizantsika ho amin'ny fitiavan-tena. Ary mitaizantsika ho amin'ny tsy fiheverina zay any an'Andriamanitra fa ny an'izay n'olombelona fotsiny ihany. Miambena ary miorena tsara hoy Petera. Misikira amin'ny tenin'Andriamanitra zay mahavonjy. Aza mivilina ho amin'ny akaviana ho amin'ny akavanana hoy Mosesy. Ary ankatoavy amin'ny fo sy amin'ny fanetretena ny sitrapon'Andriamanitra. Miambena ary miorena tsara. Dia toero ny devoly. Ny tenin'Andriamanitra irery ihany sy ny tenin'Andriamanitra manontolo. La parole seule et toute la parole. Reo no ahafahana manohitra ny teny sy ny asan'ny devoly. Zany nataon'i Jesosy. Zany no tsy ny fikirany Eva na tonga azy na lavon'ny devoly. Mifikitra amin'ny tenin'Andriamanitra, ny teniny samy rery ary ny teniny manontolo. Dia mahareta sady miaritra no maharitra. Fa lalam-pandresena sy famonjena ny faharetana. Hoy ny soratra masina. Raha miara-miaritra aminy isika, dia miara-manamboninahitra aminy koa. Fa izay maharitra hatramin'ny farany no hovonjena. Toetra nananan'i Kristy sy ny fikirany avokoa ireo toetra ireo. Ary amin'izao alakamisy masina izao, izay ahatsiarovana ny arahan'ny tompo sakafo farany tamin'ny mpianatra, mialoha ny hanomboana azy tamin'ny hazo fijaliana, dia mampahatsiaro ny tenin'Andriamanitra. Fa ny fiombonana amin'ny Kristy, ny fiombonana aminy amin'ny alalan'ny vavaka, ary ny fifikirana amin'ny teniny, reo ny lalam-pandresena sy loharanom-piainana maharitra mandrakizay ho antsika. Ka dia mandrosoa mba ho tena mpandresy ho ny irantsika, fa manoatra no ny mpandresy isika ao amin'ilay tiantsika, raha ifikirantsika, itokisantsika ary ivavahantsika sy iombonantsika amin'ny alalan'ny teniny izy. Hira 770 no irahantsika. Mihira, mandrosoa mba ho tena mpandresy, raiso ny tsara ka roahiny ratsy, ka matoky an'i Jesosy tokoa. Ataontsika daholo ny 3.
ivavaka isika ry havana. Tompo amin'ny toera ty anatinay, manjaka ao amin'ny tokantranonay tsiraray avy, mampiorenanay amin'ny teninao ary mitariny fiangonana amin'ny fahamarinanao, mba hazonay manohitra ny asan'ny fahavalo amin'ny fomba rehetra. Ampiraiso aminao zahay, ka ataovy tisy mazoto mivavaka, ahafanay mifahatra sy mijoro ary maharitra amin'ny finoana, ka omenao anay ny ho tanteraka sy orina ary tafatoetra ao aminao, ka dia anotra noho ny mpandresy zahay. Dia terizo zahay manoloana izao valana retina, izay miseho amin'izao tontolo izao. Ary araka ny fampianaranay, dia ampio zahay mba hay anararaotra izao fioboana izao, mba hianatra hivavaka. Ary indrindra hahay anokana fotoana ary fotoana betsaka hivavahana aminao sy hianarana ny teninao. Hanika na dia ho tapitra azy zao, dia ho fahazaranay sy ho fiainanay zany, ary ampitombo anay amin'ny fifikirana sy ny firaisana aminao, ahatonga anay ho mpandresy. Dia akambanay mivavaka ay. Amin'ilay vavaka nampianarinao ny mpianatra ho fahizay, manao hoe rainay izay ny an-danitra, ho masinina aneny anaranao, ho tonga aneny fanjakanao, atao aneny sitraponao, ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Meo anay an'io izay anona sahaza ao anay, ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Ary izay mitondra anay ho amin'ny fakapana, fa manafahanay amin'ny ratsy, fa anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Izao no afatra ho antsika avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Sambatra ny olona izay ho hitan'ny tompony miambina raha avy izy. Lazaiko aminareo marina tokoa fa isikina ny tompony ka mipetraka azy hinana dia ho avy ka hanompo azy. Dia raisy ny tsodrano tononona amin'ny anaran'ny tompo. Ary Andriamanitry ny fiadanana ny hahamasina anareo samy ho tanteraka. Ka aoka harovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika. Matoky ilay ny antso anareo, izy hahatanteraka izany amin'izay matoky azy. Amen.